Dia misaotra an'Andriamanitra isika falohany fotoana hialantsika eto dia anaty antsika mandidy. Ny finoantsika dia ilay Andriamanitra izay miantso antsika andeha ho antsika mandidy, momba antsika mpiaraka amintsika. Ka amin'ny anaran'i Jesosy misy olona marobe vonjena any, misy olona marobe ho afaka mikatra ny devoly any, olona marobe misitrana any. Vonitra tantsika dia efa inona fa efa tonga eto ilay fahazavana. Satria tsika izao no ambaran'i Jesosy hoe fahazavana zao tontolo izao. Dia nisehoy hoy ny faminaniana, nisehoy izany hoe asehoy ny finoantsika fa tena izany tokoa isika mba hisy fiantraikany amin'ny olona sy ny tanàna fatokavatsika eto. Ka fisaorana an'Andriamanitra dia andeo miteraka dia mandeha mafy izy.
hitantsika fa valiny fotoanany morenany RHEFI iny tena fahatakana lehibe amin'ny karazana zavatra tsy minona mihitsy izay akivon'io kanefa dia misaka tantaraiky le izy a mba entiko mbahirizana antsika hoe aoka hitoetra finoana mandrakarivytsika aoka ny fanantsika tena fanany finoana atranitrany RHEFI tsy loha madidy ara-bakiteny raha sakana zay izy tao amin'izy zao misy tamin'ny mpampiloatsina ihany. Misy natanao boky fiainany nianarako voavoatsy ny fanaiky misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy dia mbola mpiainy maso apetrao ny fonao ihany ny tananao tompoandriamanitra ny fona aminao any amin'reto olona mitsakany reto mangataka aminao ray aho amin'ny anaran'i Jesosy araka ny vavaka nataona teo dia avy anao ny heliko reto ny reto avy anao fatisoa Ity zany a narary ny vavoniny dia tsapane sikan'izy dia narembelona koa ny sokony dia maheno tsara izy zao dia voninahitra ao amin'i Jesosy lehilahy asakoa narary nanaona vavonao naranao ahoana ny vavonao dia zao manahoana dia ny sofinao marenkelina manahoana ka fantaratena manino dia zao manamorano be izy tamin'ny sofinareo ny ranao izy lo zao tsy miranao tsony amin'ny anaran'i Jesosy tsy tena mitsony ny vavony sy ny aretina tamisofy tsy tena izy amen. Misy voto ataon'ny ankiviana dia mangasika be aho izy amin'ny fotoana zao izy fa satsy ny ankiviana Teza mafanandriamanitra isika efa ela zay koty akivona io efa iserikany zay voto manao ahoana izy koa ka dia mifady tomikoeto a dia manamino dia zao manao ahoana tsy very intsony zany arety zany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ity vehivavy ity zany a ty reperaka avy ity apôtra tonga teto izy dia faniny fatao anatin'ny vavaka zay nataonao teo a dia amin'izao fotoana zao a dia miara ny fampanina teo aminy izany a ho an'Andriamanitra voninahitra zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy very intsony zany. Piray maneno ty zany a nisy fotoana ny voto ty feany ty dia tsy afaka anetsika fa zao ny ala le fitosana dia afaka anetsikaetsika tsara izy dia tsy mampela tamin'ny olona zany fa tsika marenao. Alleluia! Efa ela izy io voto fanandreza taona maro voto fanariny izy io mamotsika marary fotsiny zao mamotsika marary fotsiny marary fotsiny zao dia zao mbola mamotsika nefa jany niaraka tamin'ny teny teo a tazomy tanana dia nanisaka tsymanakaratsony afa Alleluia! Tsy very intsony zany anaty zany amen. Ty raha vehivavy ty ihany koa nandritran'ny fotoana maro a naraha-daolo ny fianakoloha dia nisy fotoana izy manandeha nakany mpanala sisika mahatsapaka fa zao zany izy io zao mbola misy trasio fa zao zany izy tsapany hoe afaka tanteraka lay aretina eo aminy. Halleluia! Tiaka mafan'Andriamanitra isika sika tanteraka ty vehivavy ity amen.
manao tonga dia molina koa e manao tonga Ty vehivavy ty ndray zany a, dia misy taona izy zany tena tsy mahatsiaro tery. Fa efa atao anatin'ilay vavaka izay natao teo zany a, dia tsapany hoe maivamaivana ary tena hoe miala tanteraka zany a lay aretina izay nahazo azy. Tsy rehefa vomenina kely aloha ianao. Tonga dia maivana daholo ny vatako efa naingy ninjera teo amin'ny alina teo fa fampanina be zany teo amin'ilay nivavahana teo. Dia miondrika moa zany vavaka dia matoky ianao Andriamanitra fa na rehefa taizana le andro ray aman-dreny tany amin'ny Pomasy taizana dia tsy niantsona maka fanafody izy dia ario. dia zao ianao ny zaka niala Maivana mihitsy ny vatako zany. amin'ny anaran'i Jesosy a resy tanteraka zany elo maizina tonga nentina nazo azy zany sika izy amaina. Manam-pahatonga ety ambony aty toizantsika miorakoraka tompo asofafany ianao satria tena aminao indray Andriamanitra. Eo mpitsanganana antsika andao hivavaka ary a dia ho averintsika izao vavaka izao, ho averintsika ny vavaka fanahy masonao Jesosy Kristy tompo ray malala tsara indrindra ndreto zay Jesosy o sokafo nisaiko alalaka ny soratra masina ampena Jesosy o fa vonona eno anao ao ny devolom-panohitra ny tenin'Andriamanitra toerinay vezonay amin'ny anaran'i Jesosy mialy eto amin'ity toerana ty ary milavitra anany akaiky dia hofanginao manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka ho an'ny tompo isika azo toerana tompo.
miaina koatriny amonita ary misy tonga ka nalambara tamin'ny Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy tany andafin'ny ranomasina dia avy any Siria hoavy ady aminao andreo izy ao Zezo Tamara enjedy izany tena tahotra Josafata ka nanarika tsara hitady Jehova sady niantso andro fifadian-kanina ho an'ny tany Joda rehetra dia niakona ny Joda angataka famonjena amin'ny Jehova eny avy tamin'ny tanànany Joda rehetra hitady Jehova izy nivavaka tamin'Andriamanitra izy ry zareo Joda ray manontolo mitady an'Andriamanitra ka niatona toka azy ireo mitady an'Andriamanitra satria nino izy fa ny Andriamanitra ivavahana dia Andriamanitra miainy vavaka. Omena voninahitra izy satria hita somatsara ny fotoan-dehibe izay tongan'Andriamanitra anay a mpanofon'Andriamanitra maromaro zahay no tonga teto tsy no mandidy ho amin'ny tanjona no tongan'Andriamanitra anay tety a eo ny fampaherezana ny mpino mba hiorona sy vy tsara ho an'i Jesosy fa eo ihany koa ny fitoriana firazantsara araky ny baikon'i Jesosy hoe mandeha ihany ka nitoriana firazantsara amin'ny olombelona rehetra misaotra an'Andriamanitra izahay ny amin'ireny olona marobe no hitena ho an'i Jesosy ny amin'ireny olona marobe sitraka ary misaotra an'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny fiangonana mpino izay hitanao hoe tena nahery ka dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Miravantsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana manokana atia Pasteur Tahidy miandraikitra ny fiangonana RHEFI aty Antsiramandidy fotsiny manao tatitra amintsika satria misy hetsika nandritra ny efatandro natao taty aminay eny tapany voalohany mpitondrana ny lohahevitra hoe mazava-dehibe ny fietsehana araka ny taritalan'Andriamanitra mitapitra ilay roa andro dia niditra tamin'ny évangélisation iray izay nampitondraina ny lohahevitra hoe fandravana sakana ary tao anatin'izay fandravana sakana izay dia tsy ny RHEFI Antsiramandidy irery fa sorana be dia be ny apôtre Adolphe Mivady miaraka amin'ny délégation izay miaraka amin'ny Paty dia ny groupe de louange mazava ho azy izay tarihany namitan'izay hetsika fitoriana filazantsara lehibe fandravana sakana izay sorona ny tombo fa lamina tsara taty maro ny olona tonga manontrona am'leza izay koa Andriamanitra tsapa hoe tena niasa satria marara sitrana betsaka ny zavatra nataon'Andriamanitra nody niaraka amin'ny faherezana ny olona dia izay tompoka no tatitra azo atao mamanokana ny apôtre Adolphe Mivady izay lohana nompoirana ila velona ny hery zareo mivady tombony tompony fahasoavana ary ny fananina izy ireo moa dia hoe mitory ny filazany tsara na fiangonana ihany koa manenana izao firenentsika izao dia atateraka ane izy ireo aleo anasa manetika manandraisa efikifany toy fahelana felona ary amin'ny lalan'ireo fanan'olona maro no fanan'olona maro no voataona hiditra ho any fiainana saotra tompoko.
satria raha tsy teo isika dia tsy nahita andren'oloreno vijena Andriamanitra dia mpiara-miasa amin'reto namana eto an-tanàna koa isika raha tsy teo izy ireo dia tsy afaka manafita an'ireny zavatra mitsangy ireny isika. Dia misaotra tompo, misaotra patera mivady ary misaotra nareo ekipa rehetra ampitao amin'ny namantsika hatrany ambanivohitra any fa tena efa henonay hoe nanao be mihitsy nany ambanivohitra ka laha tena sakafo tamin'ny zomary tamin'ny sabotsy any zareo afany ambanivohitra tolo ny sanandreny tena naveta be mihitsy. Ny Alahady efa nanantena ohatra ny hitro ny tranga ay findra tarily izy zay na tonga nanontany hoe aitsika misakafo zay dia ay ka tsy samy misy pantany ay fa tena misaotra tompo foana e misaotra tompo misaotra Andriamanitra ndetsika vavaka misaotra ny tompo azy misaotra Andriamanitra tena fitondrana lehibe sady magaga zay tondrannao anay tety amin'ny tanànan'ny Tsolomadidy. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fisindreto mpanomponao patera-taina mivady sy ny ekipa rehetra tena misaotra ianao no Andriamanitra tsara fanao tsara. Misaotra ny amin'ireny vokatra be dia be reny Andriamanitra nataonao mpiara-miasa aminao tokoa zahay ka dia tamin'ny alalanay namijanao faran'ireny reny ary nreto zay mbola volo miasa ho anao mianao sakafo fahatongavantsika dia hoe mifandresana zay moa tena maniry zay mba hisy isan-taona.